Ya, ity faliana indray no iarabananao ny anaran'i Jesosy itony fandarana ity. Rahabaina manokana ianao fa mbola velon'aina raha mbola afaka mifampahery eton'ity tambajotra sosialy ity tsika réseaux sociaux mbola afaka mahazo tombonandro avy amin' Jesosy men'Andriamanitra fahasalamana ihany koa mbola afaka mihaona tahak'izao faly hitondra fampahirizana amintsika indray ary niko maromarina fa hitondra fahasoavana ao indray ity fampahirizana androany ity. Zay moa no tena tanjony dia ny ahatonga antsika hitombo amin'ny fahasoavana sy amin'ny fahalalana tsara an' Jesosy Kristy. Zay ary no ela fa hijery loha hevitra anankiray itsika ato amin'ny ten'Andriamanitra izay ampitondraina ny lohateny hoe ny finoana mahavonjy. Misy ny finoana mahavonjy ary misy ny atao hoe fahadison-dalana amin'ny finoana, diso-lalana amin'ny finoana. Marina be zany satria lazain'ny ten'Andriamanitra hoe misy lalana izy izy ataon'ny olona ho mahitsy, kinanjo lalana mankany amin'ny fahaverezana ny hafarana. Dia izay ilay hoe misy ny atao hoe finoana tena mahavonjy ary misy ny hoe ireo karazan'olona diso lalana amin'ny finoana. Tsy mitsara n'izany izy tsika ary izay no lazain'ny Baiboly hoe aza mitsara aloha amin'ny fotoana, fa avelantsika ny ten'Andriamanitra ny fahamarinana avy ao amin'ny Baiboly naoka hibaribary amintsika ary hahatonga sainantsika ary handraisantsika fanapahan-kevitra aingana. Ka raha hitanao hoe diso lalana tamin'ny finoana ianao dia mifindra aingana, raiso ilay finoana mahavonjy. Jery andiny soratra masina amintsika amin'izao fotoana izao ao amin'ny asan'ny apôstôly fanontaniana izay napetraky ilay mpiandry tranomaizina tamin'ny mpanompon'Andriamanitra, nangetaeta ny hovonjena izy, liana tamin'izany famonjena ny fanahy izany izy dia tsy hitany nefa ilay lalana izorana handraisana izay famonjena izay dia nanontany ny mpanompon'Andriamanitra izy Paoly apôstôly sy mpanompon'Andriamanitra anankiray tsy hoe Silasy, dia izao ny teny izay nambaran'ireo mpanompon'Andriamanitra ireo. Ilay fanontaniana aloha no hozarainy amintsika dia rehefa avy eo avaliantsika ilay izy amin'ny anaran'i Jesosy. Asan'ny apôstôly toko faha 9:20 dia vakiantsika manomboka eo amin'ny 30. Izao vaky ny teny: ary efa nentiny mivoaka izy roa lahy dia hoy izy, tompoko, inona no mety ataoko mba ho vonjena aho? Inona no mety ataoko mba ho vonjena aho? Dia hoy izy roa lahy taminy, minoa an'i Jesosy Tompo dia ho vonjena ianao sy ny ankohonanao. Minoa an'i Jesosy Tompo dia ho vonjena ianao sy ny ankohonanao. Eto amin'izao tontolo izao dia misy ny karazana fampianarana maro miteny aminao hoe izay mahita ny ho avy ary afaka manova fiainan'ny olona, izay afaka manafaka ny olona amin'ny fifohana sigara, izay afaka manafaka ny olona amin'ny fisotrotoaka amin'ny fahazara ratsy. Makanisa ty aminay ity laharana dia atao publicité mihitsy any amin'ny radio sy any amin'ny télé. Izany efa miteny aminao fa tokana ihany ny lalana azahoana famonjena sy ny fahafahana. Dia tsy inona izany fa ao amin'ny Jesosy irery ihany, finoanan'i Jesosy. Ny anaran'i Jesosy no anarana faratampony ary izay mino an'i Jesosy dia mandray hery. Hoy ny Jaona toko voalohany andiny 12 izay milaza efa fantatsika tsy enjery izay ny soratra masina izay, izay rehetra nandray azy hozy izy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Dia izay mino ny anarany hery, izany hoe hery surnaturel io, tsy hery tsotra ety ambony tany fa hery tsy hita maso, tsy hitan'ny masonao nefa afaka miasa mahery vaika eo amin'ny fiainan'ilay olona, manova ary mahatonga transformation mihitsy eo amin'ny fiainan'ny olona. Ary izay transformation zay na izay ilay fiovanjavatra zay no mitondra ho an'ny fahaterahana indray.
transformation divine ny filaza zany hoe tsy natao amin'ny tanan'ny olombelona. Jaona 7:7 Jesosy dia manazava an'izay hoe tsy izay nateraky ny raha ozy izy na tsy nateraky ny nofo aman-draha fa nateraky Andriamanitra, zany hoe nateraky ny fanahy. Ao amin'ny fanahy zany zavatra ara-panahy zavatra lazaina eto fa tsy zavatra ara-nofo. Dia zay zany mahatonga ny hoe misy ny olona miteny hoe makanisa aty fa zay mahafaka an'io, ary misy fotoana misy lalana midina zay eny ambany eny moa zany ety akaikin'ny tranonay. Dia zao zavatra niseho mahita rangahy mitondra ranoranon-javatra misiny. Dia izy manao hoe manoro hevitra eo zany izy miaraka amin'ny principe sy ny stratégie rehetrarehetra hoe sy ny fanafody hoe tio izy sotroina isaky ny adiny ray. Dia avy eo afangaro kely amin'ity zavatra ty dia afaka amin'ny fifohana sigara ianao, afaka amin'ny fisotro toaka ianao. Dia gaga ihany moa zany tsy sanijoro ela be fa henoko le tenin'le olona teo. Ka izay koa moa mampanompon'Andriamanitra raha vao resaka misy resaka hoe fanafahana, resaka Jesosy, resaka fivavahana, resaka Andriamanitra, ranga mihitsy ny sofiny. Ranga mihitsy ny sofiko mijery ahoana ary ny zavatra ataon'ilay olona rehetra. Dia zay zany mahatonga anahy mizara aminao ity fampirezana ity mba ahafahana mihorom-paka sy mahita an'ilay tena lalam-pamonjena marina. Dia reny olona rehetrarehetra izay milaza hoe za mahafaka an'izao, za mahafaka an'izao, reny le antsoin'ny tenin'Andriamanitra hoe fahavalo ny azo fijaliana, fahavalo ny azo fijaliana reny ry havana. Fa Jesosy ihany manafaka ny finoanan'i Jesosy zany no mitondra famonjena. Dao ny vakitsika ny Romanina 5 hoe dia hitantsika eo fony Paoly apôstôly mbola Saoly izy tamin'izany fotoana zany, mbola tsy afaka tamin'ny fahotana. Dia izao ny zavatra niteneniny ato Romanina 5:1 mianaran'i Jesosy. Ary amin'izany dia tsy misy fanameloana ho an'izay eo amin'ny Kristy Jesosy, fa ao amin'ny Kristy Jesosy ny lalàna fanahinaina no nahafaka tamin'ny lalàn'ny fahotana sy ny fahafatesana. Fa izay tsy hainy lalàna satria ny nofo no nahalemy azy dia vitan'Andriamanitra tamin'izy nahiraka ny zanany, naka ny endriky ny nofo ota sy ny amin'ny ota ka nanameloka ny ota tao amin'ny nofo. Zay zany le zavatra ilaina, lalàn'ny fanahinaina izay tao amin'ny Kristy Jesosy no nahafaka ao izy. Za zao mijoro vavolombelona aminao fa za tsy afaka tamin'ny resaka fifohana rongony mihitsy, tsy afaka tamin'ny resaka fifohana sigara raha tsy mino an'i Jesosy. Ary mbola hidirantsika hoe ahoana ny fomba fino, satria zay moa zany le tenony azy, le fijoroana vavolombelona mihitsy hoe nanahoana ny toerana misy ahy, dia inona no nataoko nahatonga ho afaka. Dia mino aho fa tsy indrindaonany amin'izay ianao mba mangetaheta koa no hahafahana. Dia ny zava-nisy mila mino ny tenin'Andriamanitra io ianao aloha. Za tamin'izaho mialohan'ny nanafahan'i Jesosy anahy dia tia mamaky baiboly avy any amin'ny Genesisy, atomboko any amin'ny Genesisy mihitsy ilay izy dia mamaky ny fomba nanafahan'Andriamanitra. Rehefa zava-dehibe ataon'Andriamanitra zany mba fanafahana, fahagagana, tiako zany no mamaky an'ireny mba hampitombo finoana ahy. Ve afaka manao an'izany Andriamanitra e? Ve le fivavahana izay hitako taloha izay fombafomba? Ve rehefa nisokafan'i Jesosy masom-panahiko, ve misy an'izao zavatra izao atao amin'ny baiboly fa tsy hitako hatramin'izay? Dia zay zany ny tokony ilana amin'ilay fombafomba sy ilay fahazarana, le religion zany. Le hoe makany ny religion nge dia fombafomba e. Makany am-piangonana ianao manao costard, manao kravaty, mitondra rakitra misimisy, mitondra baiboly, tonga ao am-piangonana mihira, mihaino tenin'Andriamanitra. Ny sasany aza moa rehefa mihaino tenin'Andriamanitra rehefa tonga ilay fitorinan'ny tenin'Andriamanitra iny dia mivoaka kely aloha, mandeha any tokotany any mividy zavatra, mandeha any tokotany any mifoka sigara. Zany le fahazarana, zany le religion zany, tsy atsapana n'inon'inona, tsisy etaetan'Andriamanitra ao anaty ao. Dia nanomboka nahita zavatra vaovao amin'izay zany hoe misy zany zava-baovao zany eto amin'ity famomponan'Andriamanitra ity, tena tsapa le herin'Andriamanitra e. Dia rehefa tsapa amin'izay zany le herin'Andriamanitra dia tamana ianao.
zay nge ry havana na tonga ny Petera sy Jaona sy Jakoby niaraka tamin'i Jesosy tany amin'ny tendrombohitra fiovantare. Jesosy io zany heveriny mba hampitombo ny finoan'ireo mpianatra 3 reo dia niova endrika tena mamirapiratra mihoatra lavitra no masoandro Jesosy, ary teo anilany teo i Mosesy sy Eli, ary tena nafinaritra zany toy izy Petera manao hoe izay koa mbola fampiarezako anao ao amin'ny fanatrehan'ny tompo zany rehefa mahatsapa zavatra amin'ny ara-panahy ianao n'ity fanompona n'ity fivavahana an'Andriamanitra ity. Indrindra manko ny olona miteny hoe tsy hitako ny izy mahasamy hafa an'ilay mivavaka sy tsy mivavaka fa totra ny ray ihany. Zany efa teteny aminao fa samy hafa, fa mba kendreo nge mba azo ny fanatrehan'ny tompo, kendreo nge mba ahatsapa an'izany herin'Andriamanitra mikasika anao zany dia ho tanàna ianao ry havana, tanàna ianao. Petera dia tena tanàna mihitsy, ary izy tamin'i Jesosy hoe Jesosy tena tsara mihitsy tsika raha manao lay anankitelo eto anankiray an'i Eli sy Mosesy, anankiray ianao ary anankiray any telo lahy. Tena tamana mihitsy zany Petera ao amin'ny fanatrehan'ny tompo zany io amin'ny tontolo ny fanahy ry havana. Zany eky ny zavatra tena kendrentsika mba tsy handanantsika amin'ny fahazarana fa tena ahitantsika zava-baovao mihitsy. Ary Andriamanitra raha teo moa fa nanapa-kevitra manao hoe indro zava-baovao koa izy nataoko ankehitriny, zava-baovao koa nataoko ankehitriny ary efa miposaka zany ankehitriny izy, efa miposaka zany ankehitriny. Ka tiako tenenanao zany, tiako hisarihana ny sainao dia hoe ilaina zany ianao zany mino an'ilay tena tenin'Andriamanitra marina aloha mateny fikasana azy amin'ny maherin'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra mantsy dia milaza manao hoe ny fanjakan'Andriamanitra ozy izy dia manomboka ao amin'ilay fandrenesana ny tenin'Andriamanitra, ao amin'ny finoana ny filazantsara. Jesosy dia milaza ny Marka 1:5-20 milaza manao fa efa tonga ny fotoana ozy izy, efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra ka mibebay ianareo ka minoa ny filazantsara. Ao amin'ilay finoana ny tena tenin'Andriamanitra zany no ahatongavanao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Mila mino ny tenin'Andriamanitra ianao hoe tsy tenin'olombelona io fa teny nampilazain'Andriamanitra amin'ny mpaminany, teny nampilazain'Andriamanitra ny olombofidiny, teny nampilazain'Andriamanitra ny anjelin'Andriamanitra. Io Baiboly io zany hoe tsy tahaka ny boky rehetra io zany fa boky velona. Zay mahatonga ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Hébreu 4:12 zay milaza manao hoe fa velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra izy ka marahatra no sabatra voalela. Velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra, velona sy miasa, velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra. Mila mino an'io aloha ianao voalohany indrindra, zay vao mitombo amin'izay ilay finoanao, satria ny source ny finoana ny fahatongavan'ny finoana ao anatinao lazain'ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Romaina 10:17 any zay milaza manao hoe fa ny finoana ozy izy dia avy amin'ny zavatra eno. Ny finoana am'dika teny hafa, ny finoana dia avy amin'ny toriteny, ary ny toriteny dia tenin'ny Kristy. Zany hoe mba hatonga anao tena ino zany hatongavan'ilay finoana mavonjy ao anatinao dia ilay fanapahan-kevitra, fandraisanao ilay tenin'Andriamanitra, fampiarana an'ilay tenin'Andriamanitra, fanatanterahanao ilay tenin'Andriamanitra aoriana ny fiainoana. Zay mahatonga ny tenin'Andriamanitra saripady mihitsy ty fiainoana ty ry havana, satria na Jesosy aza dia nilaza na verimberina zay manatsofina hoety miaino izy izy aoka hiaino zay lazainy fanahy ao amin'ny fiangonana. Zany hoe le fomba fiainoantsika io, fomba fiainoantsika io zany tena zava-dehibe io fa mitandrema tsara. Tandremo koa nefa tsy zay zavatra rehetrarehetra dia ianona daholo, fa mahaiza midiserne, mahaiza manavaka zay zavatra tokony ianona tsy tokony tsy ianona. Misy ny zavatra tsy tokony handaniana rondoa fa mampitsika hery. Ianao tokony handany rondoa ny zavatra ara-panahy, misy zavatra iainonao, teny vosiposidratsy, teny tsy mampahery, teny manan-kivy, aza miaino an'ireny. Misy ny zavatra tokony tsy ianona, misy ny zavatra ianona mampitombo finoana. Ka mba hatonga anao tsy ho diso lalana dia mahaiza tsara zany manavaka, mba hatonga anao tsy ho any amin'ny lalan-diso na finoan-diso dia mahaiza manavaka. Dia ny soro-dalana voalohany aloha zany mba malitsika an'ilay fanontanian'ilay mpianatra ranomaizina teo hoe inona no tokony ataoko ozy izy mahatsian'ilay mpanompon'Andriamanitra roa lahy mba ho vonjena.
dia nambarany hoe ino an' Jesosy tompo dia ho vonjena ianao sy ny ankohonanao. Le fomba fino eto dia lazaina eo amin'ny Romanina toko 7:15. Romanina toko 7:15 misy koa anie ny olona sahirankevitra mihitsy na dia efa mivavaka foana azy tsy fantany mihitsy le lalam-pamonjena hoe ahoana marina moa zany mety hoe mino e, aiza ho aiza ny lalana izorana mba tongavana amin'ilay tena finoana e. Dia ambarako aminao ary ity ten'Andriamanitra ao amin'ny Romanina toko 7:15 zao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: satria raha manaiky an' Jesosy ho tompo amin'ny vavanao ianao ary mino amin'ny fonao fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty dia ho vonjena ianao. Fa amin'ny fo no inoana azahoana fahamarinana ary amin'ny vava no anekena azahoana famonjena. Marina tsara ny ten'Andriamanitra: satria raha manaiky an' Jesosy ho tompo, maître, ho ambony indrindra ny sitrapony ny tanterahanao eo amin'ny fiainanao, manaiky an' Jesosy ho tompo amin'ny vavanao ianao ary mino amin'ny fonao fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty dia ho vonjena ianao. Zay zany mahasamy hafa an'ilay hoe finoana ara-tsaina sy ny finoana ao anatin'ny fo. Ny finoana ara-tsaina dia hoe ianao zany hoe raha misy ataontsika hoe misy matontona misy angatra eo amin'ny trano anankiray ohatra, dia ara-tsaina be fotsiny, morale be fotsiny hoe tsara anga tsy matahotra, nefa ianao tsisy herin'Andriamanitra mitadio tsara fa ny devoly dia mahafantatra hoe ty olona ty misy herin'Andriamanitra, ty tsisy. Zanaky sy keva rehefa nandeha nandroaka devoly dia nivaliny Satana izy manao hoe fantatro izy izy Paoly, satria nampiasa ny anaran'i Jesosy izy ireo. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zay torian'i Paoly izy mantsy an'le demoniaka, miala ny devoly amin'ny anaran'i Jesosy zay torian'i Paoly. Dia namaly amin'izay zany le devoly hoe fantatro Paoly ary fantatro Jesosy fa ianareo kosa mba iza. Dia nanao mahery fihetsika taminy le demoniaka dia niratraratrain'le demoniaka ry zareo dia nampitanjaha. Izay zany le hoe fantatry ny devoly hoe misy herin'Andriamanitra aminao, fantany hoe tsisy. Zay zany tsy hitoerana amin'ilay finoana ara-tsaina. Misy ny finoana ara-tsaina vitako hoe zao io e, nefa ianao tsy manana ny herin'Andriamanitra, nefa tsy ara-baiboly ny fiainanao, tsy mandeha araka ny tokony ho izy fanompoana ao an'Andriamanitra, tsy ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny fiainanao. Tsy mahorona mihitsy zany e, anarany mba mpivavaka fa tsy modely, tsy fanasy ny tany, tsy vavolombelona tsara. Dia io teny Jesosy hoe rehefa matsatso dia hitsahany olona, ohatra mitovy amin'ny olona rehetra ihany, ohatra ny tsy hita zay mampiavaka azy hoe iny mpivavaka. Izay zany le finoana ara-tsaina. Iny le finoana tsy mahavonjy iny, finoana ara-tsaina fotsiny. Finoana hoe ara-tsaina fotsiny hoe dadanay sy mamanay efa mivavaka, dadabean'ny dadabenay efa ataontsika hoe efa mivavaka tato amin'ity fiangonana ity, dia automatika koa zay tsy maintsy voavonjy. Zay le finoana ara-tsaina zay, fa tsisy action tsy. Fa zavatra tiako ambara aminao dia hoe ny finoana mahavonjy dia ny fanekenan'i Jesosy amin'ny vava voalohany indrindra, mba hampifanarao ry havana le zavatra tenenina sy le zavatra iainana. Be dia be ny pasitera mitratra an'io zavatra io. Hafa le zavatra teneniny eny ambony pilipitra dia hafa le fiainana. Zany hoe amin'ny maha-pasitera azy, aza atao nge mitoro teny nefa manoto e. Hafa ny zavatra tenenina, mety mitoro ny fahamarinana izy, mety mitoro ny fibebahana izy, mety mitoro ny fahafahana izy, nefa mety mbola andevozon'ny fahotana, andevozon'ny filana, andevozon'ny fahazaran-dratsy. Hafa ny zavatra tenenina dia hafa ny zavatra iainana, ka ampifanarao le zavatra toriana sy zavatra iainana. Izay zany hoe manaiky an' Jesosy amin'ny vava aloha. Rehefa ianao, izay lazain'i Jakoba any amin'ny bokin'i Jakoba any dia hazavainy tsara mihitsy hoe tsy misy loharano anankiray izy ka ny anankiray sady mamoaka mamy no mamoaka mangidy, na hoe tanimboly anankiray ka sady maniry tsilo maniry anana, fa tokony ray amin'ireo ihany. Izay no mahatonga an'i Jesosy hoe niteny manao hoe tsy misy ozy izy ny voana ozy izy ny ahafantarana ny hazo, fa tsy misy hazo tsara ka moa voaratsy, na hazo ratsy ka moa voatsara, fa ny voany no ahafantarana ho an'ny hazo. Zany hoe
le zavatra tenentsika zany ampifanarao am'le toe-panatsika na am'le toetratsika karaha manaiky an' Jesosy amin'ny vava ianao hoe Jesosy io mino anao mandray anao tompotsy mamonjy ny tenako manokana. Jesosy aoka ny sitraponao natao eo amin'ny fiainako fa tsy ny sitrapoko tsony. Zay nataoko amin'ny Paoly anie Jehovah-olombelona e. Ny Galatiana natoko 2:20 milaza manao hoe voaolo miaraka amin'ny Kristy eo ambony hazo fijaliana izy ary tsy za tsony velona fa Kristy velona ato anatiny. Fa izay velomako ankehitriny izy dia finoana an'ilay zanak'Andriamanitra. Le finoana zany dia azo ivelomana. Miloko marina izy ny ten'Andriamanitra dia velon'ny finoana. Fa raha mianatra izy dia tsy sitraka ny fanahy. Finoana zany dia azo ivelomana. Finoana n'ilay zanak'Andriamanitra zay efa tia ka namonjy aho izy. Zany hoe le zavatra tenenitsika izy zany diavana ampifanarao amin'le toe-panatsika. Misy ny olona miresaka manolo any izy zay kristianina zay mivavaka amin'ny fiangonana zao nefa ny toetrany tsy arakarak'izay. Lasa hitenenany ratsy ny voninahitr'Andriamanitra izy. Tsy finoana mavonjy zay. Raha hafa ny zavatra teneninao nefa hafa ny zavatra iainanao, tsy finoana mavonjy zay. Fa ny finoana mavonjy zay voalaza dia hoe manaiky an' Jesosy. Zany hoe zay le mahatonga ny ten'Andriamanitra ny teny hoe aoka ho mamy sira mandrakariva ny teny zay lazainareo. Rehefa eny dia eny, rehefa tsy dia tsy, fa ny eo anelany dia ilay ratsy. Ary ny lela hozy izy dia fenim-pozina mahafaty hozy Jakoba. Zany hoe ny tenitsika ihany no hamelona atsika ary ny tenitsika ihany no hanameloko atsika. Ary tsaraina ny olona amin'ny andro farany Jesosy ny miteny foana rehetra zay nataony. Ka mila mailo zany tsika e. Zay zany soro-dalana, zay ny fanalahidy, zay ny formule ahafahantsika mandray famonjena ananantsika famonjena antoka an'ilay tena hoe famonjena marina dia isika manaiky an' Jesosy. Zay ny toroteny na toro-lalana ny men'ny Paoly apôstôly an'ity mpianatra anomaiziny ity, satria raha manaiky an' Jesosy ho tompo amin'ny vavanao ianao ka mino amin'ny fonao, Andriamanitra efa nanangana azy taminaty dia vonjena ianao. Zay zany ny dingana voalohany. Faharoa, mila mino amin'ny fo. Rehefa mino amin'ny fonao ianao dia manatanteraka le teny hoe mandehana ary amin'izao sisa izao aza manota intsony. Zany hoe le tenin'Andriamanitra indray zany ivelomanao, fa raha mivelona amin'ny herin'ny tenanao ianao tsy resinao ny fakapanahy, tsy resinao ny fahotana, tsy resinao ny fahazaran-dratsy raha mbola ny herin'ny tenanao ihany ny ivelomanao. Fa manomboka eo zany dia mivelona amin'izay amin'ilay sitrapon'Andriamanitra. Dia io le hoe tsy atao tsy anjery fotsiny. Le vavaka nampianaran'ny tompo hoe ety an-tany tahaka ny any an-danitra, atao any sitraponao. Fa tena hiainana le izy. Tanterahana eo amin'ny fiainana mihitsy le izy. Manao ny sitrapon'Andriamanitra. Zay zany le hoe mino amin'ny fo, manatanteraka le sitrapon'Andriamanitra. Tsy maintsy tanterahana le havana raha te ho any an-danitra ianao. Zay le hoe tsy zay rehetra manao amiko tompoko hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra fa zay rehetra manao sitrapony raiko izay any an-danitra ho Jesosy. Zay manao sitrapon'Andriamanitra zany zay dia lazaina izy hoe tena mino amin'ny fo ny marina ny olona, tena mpino marina, tena kristianina marina. Fa tsy hoe fantatrao fotsiny le ten'Andriamanitra nefa tsy tanterahana amin'ny fiainana. Misy fotoana zao ampanetretena moa sady ho voninahitry Jesosy nijoroko vavolombelona eto tany amina cyber anankiray zay. Dia le teo alohako nandovola, za zany mbola taraikiraiky ary za rery sisa tavela tao. Efa hifarana ihany zany zavatra ataoko. Dia le olona variana mikirakira ordinateur ao tsy nalala. Tiako tenena aminao zany efa lasa ny zavatra taloha, hoe fiainan-dratsy taloha zany le olona taloha. Le tamin'izaho mbola tsy voavonjy hafa mihitsy le fiainako, sy tontolo niainako tamin'iny, le toetrako sy amin'izao efa mahavoavonjy izao, hoe olom-boavonjy izao. Dia nandao vola le olona dia napetrany teo ka elaela koa moa le olona zany teo. Dia 2 alina no napetrany teo amin'ilay caisse. Dia adin'ilay olona naka an'ilay vola nampirina azy tao amin'ny caisse tao zany. Dia avy eo zany le caissier na le mpandray vola adiny teo zany le 2 alina. Dia tonga amin'izay zany nitsangana. Dia tonga dia niraisiny, heveriny fa volako zany le 2 alina. Dia tonga dia namirina izy. Nefa za amin'ny eo connexion amin'io za raha nisy 2 arivo. Dia neveriny zany fa hoe tonga dia 5 arivo sy 1 alina no naveriny tamiko. Za zany kôtin'le hoe
sady efa gratuit zany raha ohatra ka niraisiko iny zany sady kotiny efa gratuit zany ny mbola nahazo tombony de zany efa mba olo bavonjy hoe za manana an Jesosy tsy angalatra nyity mihitsy le olona koa jereko mananjanaka be deaibe marina fa cyber marina fa misy ordinateur be deaibe connexion fa zao le toetsaina mihitsy ny tonga de olombovonjy mila mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana mba tanteraka le tenin' Jesosy any amin'ny jaona toko fahaefatra andininy fahatelo amby roapolo zay milaza manao hoe fa ankehitriny ozy izy ny ray de mitady olona hivavaka aminy amin'ny fanahy sy ny fahamarinana zay le famonjeny vavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana za ave zao mitory-teny aminao tahaka zao de anao an'izany ety inona tsy aloha tsy mitory-teny tsy aloha tsy mandany andro eto raha anao an'izany fa voninahitra ao an' Jesosy mihitsy vona vavolombelona aminao fa gaga be le rangahy hoe diniany be tena afy ty olona ty izy fa raha olon-kafy iny maty antoka eritreretinao fa connexion anatin'ny ray andro ao anatin'ny confinement vitsivitsy olona vola be nomeny anazy za koa mbola nanao gratuit be koa connexion gratuit be 10,000 be zao tombatra tsisy ohatr' zany tombony tsisy ohatr' zany fa zao tsy anao an'izany mihitsy satria manana an Jesosy zay zany amin'ny fampielezana miantsika androany oka anananao zay finoana mahavonjy izay mila manaiky an Jesosy amin'ny vava ampifanareo zany zavatra tenenina sy ny toetra iainana ara-baiboly ve ny toe-piainanao ny toetranao ve mifanaraka amin'ny baiboly zay ihany itsara anazy aza ampitahana amin'ny hafa fa mamitaka ihany koa raha hoe mijery olona ianao na toe-panan'olona fa ianao ihany tahaka ny natana ela zay mivavaka teo ambany azo avy avonazany de izy ihany nanamasy tena teo tahaka ny Jakoba zay nitolona tamin'Andriamanitra de Jakoba rery nitavela teo zany ten'Andriamanitra sady mivavaka nitolona tamin'Andriamanitra nanamasy tena izy zay zany tena zava-dehibe ny relation anao sy Jesosy tsy sidiran'ny pasteur zany tsy sidiran'ny rahalahy zany tsy sidiran'ny fiangonana zany fa ny fitsaran'Andriamanitra de personnel de ianao sy Andriamanitra ny fampiraharaha ny fotoan'andro anankiray de aza de zatra miankina aman'olona fa mba adiny hoe manao ahoana ny toe-piainanao manao ahoana ny toe-pananao mifanaraka amin'ny baiboly fe tenin'Andriamanitra ihany ny tsara anazy fa rehefa mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra ny fiainanao nizaniza iteny nizanizana ratsy nizaniza itsara nizaniza anao antsojay amin'ny fiainanao de aza rarahina fa rehefa ampo anao rehefa mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra ny fiainanao zay ry havana amin'ny mahatonga ny mpampon'Andriamanitra tony epoany amaranana za manokana de tsy mba taitaitra am'izay tenin'ny olona any ambadika firifiry ry havana ny olona nanambanimbany anazy zay misy aza ny olona tena efa tena motika mihitsy ny carrièrako zany hoe anala baraka anazy zany eny amin'ny lehibeko tena motika tena ndrava mihitsy zao manao lalana foana Andriamanitra iarovana tsy mba taitaitra zany zany satria fantatro zay noko ary fantatro fa momba Andriamanitra ary horeraka foana ny olona zay mana ratsy horeraka foana ny olona zay manisy ratsy fa ny baiboly de milaza manao hoe ny olona zay manozona de misaora amin'ireny ny olona zay manisy ratsy de reseho misoa ny ratsy ary zay manozona aza de ho avadika Andriamanitra fitahiana reny ozona reny zay nge tsy tokony mahataitaitra antsika zanak'Andriamanitra satria rehefa mifanaraka amin'ny baiboly ny fiainako tsy taitra vonoa iara vonoanao fa tsy taitra aratsio raha aratsianao fa tsy mahataitra anazy satria Jehovah Andriamanitra zay inoko mahafantatra fantatra zay inoko ary Jesosy koa mahafantatra de zay zany no heriko raha misy te hirery Jehovah Andriamanitra de oka hirery amin'ny fahalalana ka zay zany anisan'ny zavatra anankiray tsy mba mahataitaitra anahy mihitsy na de maro aza ny fanaratsian'ny olona maro ny manompo maro ny tena hoe vonoina iny raha mifanena aminay bloquenay ny lalana iny vitainay ozy izy ny amin'iny ny amin'ny carrièran'iny tonga ny pasporn'iny lotonay fa zao tsy taitra satria fantatra zay enoka ianao koa mino fa matsangan'Andriamanitra kristianina mahery ianao ary fantatro tsara mihitsy zay inonao zay zany ry havana fa dia satry foana ny fampahery eto fa tsy azo atao lava koa izy fa mavesabesatra ny vidéo antsika de tsy maintsy faraparanina le izy
dia tehin'Andriamanitra ny ianao sy ny ankohonanao, tehin'Andriamanitra tompoko.